tafakatratra amin'ny 104 ny clone vidim-bary ankehitriny amin'ny distrika 3 eto Madagasikara. Niakatra 20 ariary oharina tamin'ny taon-dasa ny vidim-bary manerana ny nosy, ny 960 ny voka-bary ho ny FAO. Hoenjana dia hoenjana araka izany ny vanim-potoana ny maitsoahitra amin'ity taona ity. Inona no mety fanapahan-kevitry ny CES? Tsy mitsaha-mitombo ireo pirofo amin'ny tsy fanaran-dalàna sy ny fanararaotam-pahefana tamin'ny fampelezan-kevitra sy ny latsabato farany teo. Fenerive-Est, miakatra trano ireo olona nahiditra am-hôpitaly vokatra ilay fihinanana atsantsa. Tafakatra 5 ireo namono ny aina hatramin'ny androany tao amin'ny fokotany Mahasoa, commune Pasimbe, distrikany Fenerive-Est. Ny pozina karkatoksina no ahinana pozina ireo olona ireo. Ary farany, rozam-pifamoivozana tetsy Ambodiady, manamorona ny lalan'ny digy, rivo-janahary ny tsisian'ny ainana fohy, ny varina tambary kosa ny fiara 4x4 sy ny camion iray. Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ira maitso, fifaninana-kira momba ny fiarovana ny tontolo iainana eto amin'ny faritra Analamanga, karakaray ny Cercle Germano Malagasy sy ny GIZ. Mamorona irairay amin'ny teny malagasy ofisialy, tsy mihoatra ny 10 minitra, mitondra hafatra momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Misokatra ho an'ireo rehetra tsy mbola matianina, tsy misy fetra-taona, isy loka ho zaraina. Farafametrahana ny sangan'asa ao amin'ny Cercle Germano Malagasy Analakely ny zoma faharoa amby roapolo ny volana Novambra amin'ny 4 tontolo lavoraro fahatsiarovana andreo lalan'anty. Te azo trano ampilaminatsaina ve ianao? Nataonao mihitsy sy tolotry ny Analogity, trano misy jiro sy rano mafana, zaridaina ary tonga ny fiara amin'ny vidiny tena mirary. Misy efitra 3 na 4 arak'izay ilainao any an-dranomanilatra Tsirabe. Taravideny izao sahady angeny hankantony rehefa ho fenoinao fanaka rasa tanana no avinao. Tatsoa ny laharana 032 05 910 56 na midira ao amin'ny tranokala analogue.amg. Andao hiara-norina ny tanànantsika. Montfleury, le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous, est tellement nous. Tiwela. Tompoko lasy tompoko vavy tonga tanatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM menao amin'izao fotoana izao. Asaina mpanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Anirara makasika ny hatoedra raha politika no etsika nomboana ny fampahalalam-baovao. Miompanainy amin'ny CES ny sainy ny mpanara-baovao ankehitriny miandry ny fotoana amoahana ny voka-pifidianana. Etsekilan'izay kosa dia mitombatra ny pirofo aterindreo olon-tsotra sy mpanao politika eny amin'ny fitsarana manokana misahana ny raharaham-pifidianana ity. Taoriny nahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny tena anjara toerana no raisy ny filohan'ny teteza mita tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany iny. Ny antsiprian'ny makasika izay no arahantsika. Rehefa fantatra fa nanome toromarika ary narahan'ireo minisitra am-perinasa sasany tamin'ny fanohanana ny kandida Rajoelina Mampianina ny filohan'ny teteza mita dia mitombo hatrany ny olom-pirenena mijoro ary nanome ny pirofo rehetra manamafy fa tsy mijanona ho neutre, izany hoe nitongilana tamin'ny kandida Larana Fatelo tao anatin'ny bilita tokana ny filohan'ny teteza mita sy ny mpiara-dia aminy, ary tao anatin'ny fotoana fampelezan-kevitra no efa nilaza izany tany amin'ireo tany lavitra andriana samihafa teto Madagasikara ka isan'izany ny tany Amboasary. Ary tsy misy kandida hafa tohanan'ny Andry Rajoelina raha tsy ny kandida tohanan'ny UDRC, zay kandida tohanan'ny Rebouza Julien, zay kandida Hery Rajonary Mampianina.
tenenina trampiambambana izany marina fa tsy hitety tanàna raha hanao propagandy fa izaho kosa tsy avenoko fa dia manampy araka izay azoko atao ny atoko politika ny aviako mba hampandresy le kandidat hoagnanay ary mino zahay fa handresy io kandidat io tsy isy kandidat havany io na ia misy tsara zavaina ihany koa hoe i mafily nanolotry kandidat io hoe ikolo Roger nanolotry kandidat io marigny zany satria araky ny lalàna ny filohan'ny tetezamita dia tsy mahazo manolotra kandidat ofisialy dia nisy fifampiraharahana zany tamin'ireo olona reo hanolotra azy mba hahafahay milatraky fa izaho vice premier ministre namana akaiky ny Andry Rajoelina dia milatratry ampiambambana fa io ny kandidat tohanan'ny filoha Andry Rajoelina. Narahana famorina mpiasa-panjakana maro ny zarana t-shirt sy toromarika samihafa zany. Efa voarain'ny CES andraki-pe momba izany miaraka amin'ireo profo samihafa avy amin'ny olo-pirenena ihany koa. Mazava ihany koa izao arak'ilay hoe nanome toromarika ny filohan'ny tetezamita, azo lazaina arak'izany fa isan'ny toromarika no raisin'ireo minisitra toy ny VPDAT ny fanakanana ny fampiasan'ny MMM ny kianjana dotam-penaka tamin'ny fampelezan-kevitra noho ny hoe tsy mety amin'izany toeran'io izay nomena kandida hafa ray andro tao aoriana izany. Toy izany ihany koa ny fampiasana ny fitaovana sy ny teknisian'ny TVM Tomasina tamin'ny fampitana mivantana ny fampelezan-kevitra ny kandida hery vaovao. Etsakilan'izay ny fampiasana ny fitaovana toy ny fiaran'ny ministeran'ny serasera tao Tomasina sy ny fiaran'ny antemera-pirenena tao Fenoarivo Atsinanana nasiana sarin'ny kandida hery Rajoanary Mampianina. Torak'izany ihany koa ny fampiasana ny fiaran'ny faritra Nalanjorofo tamin'ny fampelezan-kevitra sy ny fanambarana nataon'ny lehiben'ny faritra fa tsy maintsy ho lany ny kandida hery Rajoanary Mampianina satria izy no kandida mpanjakana. Ankoatran'izay, ny tsy fanarandalana tamin'ny fandefasana ny spot de propagande n'ity kandida ity tamin'ny fahitalavitra tsy miankina iray izay an'ny filohan'ny tetezamita tao Tomasina tamin'ny fitora sy fahefany raha toka tamin'ny anorany 14 oktobra no voalazan'ny lalàna fa farany fampelezan-kevitra. Eo amin'ny faneho-kevitra kosa indray dia mivoaka amin'ny fahanginany avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao taoriany ny fanohana ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny kandidat hery Rajoanary Mampianina. Ny tsy fanekena ny fandikan-dalàna izay anefa no mivoatra ao anatin'ireo hevitra maro izay mivoaka amin'izao fotoana izao. Arahantsika ny mahakasika izay. Ho an'ny maître Olala, mazava izao fa nanampy ny kandida hery Rajoanary Mampianina ny filohan'ny tetezamita. Ohatra tany Tomasina sy Ambatondrazaka, fitaovam-panjakana no nampiasaina. Noho izany, amin'ny CES ny fanapahan-kevitra farany. Izaho hatramin'ny premier tour dia efa nanampy azy amin'ny alalan'ny fanomezana baiko ny ministra eo amiko. Reny zany hoe resaka hatramin'izay dia hoe misy manampy mampiasa hoe fitaovam-panjakana misy hery dia mbola suspicion dodolo zay na dia misy ary vavolombelony mpiasa ny TVM tany Tomasina. Kanefa no amarininy monsieur Andry Rajoelina izy taty aoriana dia mitombona zany le zavatra nisy. Ka izay zany ny fiheverana fa hoe i hery Rajoanary Mampianina nafantatra ny fisian'io zavatra io ary nekeny ny fanampiana anazy amin'izay zavatra misy rehetrarehetra zay avy amin'ny Andry Rajoelina dia milaza zany fa hoe misy fananam-panjakana, misy hery mpanjakana na puissance publique zany filaza azy amin'ny teny tsotra moa zany ny teny frantsay dia hoe puissance publique nampiasain'ireo olon'ireo ka noho izany tsy mitovy zany le hery nentina nanao an'le propagandy. Mazava kosa ny faneho-kevitra sy ny fanazavana araky ny lalàna fa mitsara araky ny lalàna misy ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana. Tsy misy idirana resaka politika sy ny fahatoniana araky ny hevitry ny mpahay lalàna imbika anakile. Filohan'ny republika tahaka izao ivoahana amin'ny krizy tokony manao miseho tena manana ny fahaleovantena tokoa ny CES ary tokony mampiatra ny lalàna tsy manana fahalemena mba ho atokisan'olona tokoa zany ny CES satria miankina amin'izay zany no atokisan'olona tenentsika zany tena bedabeda izy ka mbaovao no menjero tamin'ny CES tao ka io moa zany nabetsaka io raha ohatra ka tokony hoe tena tokony afara amin'ny fanafoanana tokoa zany fa satria goavina ny votony lalàna dikavana maninona moa zany. Mety tera-doza ho an'ny firenena ny famelana.
Ny tsy fanajana ny lalàna anana ny rariny amin'izao kion-dalana lalovan'ny firenena izao ho kosa i Laurent Ramarson. Candidat maromaro zay tsarainao satria araka ny fantatra dia isy fitarainana napetraka eo anivon'ny CES amin'izao fotoan'izao ny hoe nisy tamin'ireo candidat reo nampiasa ny fitaovam-panjakana ary nampiasa ny fahefam-panjakana. Zavatra hitranga ma satria na lalàna mipetraka dia ny hoe tsy maintsy hiteraka izay ary lazaina hoe disqualification. CES zany amin'izao fotoan'izao dia eopelantanany mihitsy eopelantanany ny ainty fireneny ity na izy hitsara araky ny lalàna manan-kery na izy sanatria mivava anao atsirambina amin'izay lafin'izay dia zay no mety hiteraka n'ilay fikorotanana zay izy zay ka miakina amin'ny tanteraka no avin'ity fireneny ity. Maro ny fanehoan-kevitra, tsy misy afa-tsy ny CES kosa no manana ny fanapahan-kevitra farany momba izany miandry ny rehetra. Ho lavalava ny didim-pitsarana izay avoaka ny CES momba ny fifidianana. Efa nampiseho ny CES fa afaka mandray fanapahan-kevitra lehibe ao anatin'ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Ratsaivina ny CES bis no nanala ny filohan'ny hateteza mita tsy ao anatin'ny kandida intsony izay tara iray andro tao aorian'ny daty voafetra moa ny taratasy filatsahako vidiny. Amin'ity indray mandeha ity maro ny fitoriana sy ny fitarainana diniana izy ireo tsapary fa hoentitra ny didim-pitsarana izay avoaka ny CES. Hatramin'ny androany, ny daty ny 13 novambra ihany aloha no fantatra fa amohan'ny CES ny voka-pifidianana. Izany hoe mety tsy hisy ny voka-pifidianana ivoaka manoloana izany araky ny loharanom-baovao iray. Na dia 12 andro aza no ananan'ity fitsarana ity hatreto raha ny fanangonam-baovao natao ao anatin'ny fandiniana ny antota-taratasy rehetra izy ireo. Fantatra izao fa nozaraina samy mandinika ireo antota-taratasy rehetra ireo avokoa ireo mpikambana tsirairay noho ny amaron'izany. Izany hoe mba anafainganana ny asa dia manana anjara andraikitra avokoa ireo mpikambana mandrafitra ny CES hatreto anefa dia mbola vitsy ireo antota-taratasy izay voadinika ary ny fangatahana ny fanafoanana ny vato azona kandida iray noho ny fandikan-dalana nisy sy ny fampitahana ny vokatra no tena maro tamin'ireo. Mbola tsy misy aloha ny fanapahan-kevitra izay noraisina momba izany satria ny fivorimben'ny CES no andinika ny mety ho fanapahan-kevitra. Sakana mbola tsy ahafahana manapa-kevitra ihany koa ny tsy mbola fahatongavan'ny firaketana antsoratra ny voka-pifidianana avy any amin'ny senita izay fananaovana fangatahana antony ireo firaketana antsoratra azon'ny CES didika mitovy ary misy ireo izay tsy avakiana loatra mikasika ny fangatahana ny anatanterahana ny fitsarana azo hatrehany rehetra mikasika ireo fitoriana maro samihafa voarain'ny CES dia ny filohan'ity rafi-pitsarana ity no manana ny teny farany ao aorian'ny fivorimbe. Ho lava araka izany ny firaketana antsoratra ny didim-pitsarana noho ny amaroan'ny fitarainana izay mandeha tsirairay araky ny ireo kety ka mety hahatratratra any amin'ny 1 kilometatra ny halavan'ny taratasy izy izany raha ny fanazavana azo ihany. Eo amin'ny tolary teo karena kosa indray dia tafiakatra 104 ny kilaon'ny vary any amin'ny distrika 3 eto Madagasikara hoy avy amin'ny mpanaramaso ny vidim-bary. Ho mafy ny famakivakiana ny maitso ahitra amin'ity taona ity araka izany ilatsaka hatrany amin'ny 120 isan-jato ny vokabary manerana ny nosy vokatra ny fandalovan'ny ny andeha-mbalala ny fahataran'ny orana ary ny fahatapahany lalana ny faritra sasany. Ireo mpivarotra vary kosa etsy andanin'izay mahatsikaritra fa miena ny fahefa-mividy ny tokantrano malagasy. Fanadihadiana no arahantsika miaraka amin'ny namana Hilda Asinjo. Araka ny tatitra nataon'ny FAO ny volana aogositra farany teo, 3 tapitrisa taona ny vokatra hiakatra amin'ny taopambolena 12 ity, izany hoe latsaka 120 isan-jato raha oharina tamin'ny vokatra ny taona lasa. Vokatra izany ho banga 4 taona ny vary amidy eny an-tsena raha ho an'ny maitso ahatra 420 miditra io. Manamafy izany avy amin'ny mpanaramaso ny vary izay nidina an-tsehatra farany teo ary nanamarina ny zava-misy eny anivon'ny sopotry ny vary. Efa mitovy amin'ny vidin'ny vary tamin'ny volana febroary, izany hoe ao anatin'ny maitso ahatra tanteraka ny vidin'ny vary eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Dia befandrina sy mandry tsara izy dia 5.30 isan-jato ny vokatra raha ny ohatra tamin'ny herintaona. I befandrina i Bealalana izay mamokatra teo amin'ny 90,000 tonnes eo dia tena niena zany izy. Zao zao tsika dia efa mahatratra ny vidim-bary any amin'ny volana fevrier. Nefa tsika mbola novambra any Bealalana any amin'ilay toerana mamokatra vary mihitsy dia mitovy amin'ny vidin'ny vary eto Antananarivo ny vidim-bary any 700 ka hatramin'ny 700 ny kapoaka ny vary.
ho mafy araka izany ny fiatraikan'ny krizy arabary amin'ity taontsy ny fandravan'ny andiam-balala ny fiatonan'ny orana sy ny fahatapahan'ny lalana ho an'ny faritra sasany no antony mampiaina ny vokabary io raha ny fanazavana avy amin'ny teknisianina ho an'ny mpivarotra kosa tsy afaka mitsinjo ny vody andro merika izy ireo noho ny fiovaovan'ny vidin'ny vary izay tsy mitsahatra ny miakatra tsy manakona melo zay fa miaraka amin'le miankina sy zava-misy manahoana ny vidim-bary zany misonitra amin'izao ny vidim-bary nanamafy ireo mpivarotra fa niakatra 700 ariary raha oharina tamin'ny vidin'ny vary tamin'ny taona lasa ny vidin'ny vary amin'izao fotoana izao eny an-tsena tamin'ity herinandro ity ihany koa dia nahitana fiakarana 500 ariary isan-kilao izany tsy mampitombo ny tombony azon'ny mpivarotra nefa ny fiakaran'ny vidin'ny vary ny mifanohitra amin'izany aza satria miaina ny fahefan'ny vidin'ny mpanjifa ankehitriny ny mpividy vary amin'izao ny olona mpividy amin'ny kilao taloha dia amin'ny kapoaka sisa ny vidiny ny olona mpividy amin'ny gony taloha dia amin'ny kilao sisa ny vidiny satria miena be mihitsy zao ny fahefan'ny olona mividy vary. Fanadihadiana nataon'ny mpanara-mason'ny vary ihany koa no namoaka fa misy ireo faritra izay tsy nahitana vary nafarana avy any ivelany mihitsy teo aloha no manomboka hiparitahan' izany amin'izao fotoana izao isan'izany mandry tsara porofo izany fa tsy ampy ny vokatra eto an-toerana efa nahitana fiakaran-draha teo ihany koa ny lanjan'ny vary nafarana ho an'ity taona ity. Makasika ny zavanitranga tatsy feno riva tsinanana dia mbola miampy amin'izao fotoana izao ny olona marary noho ny fihinanana atsantsa. Raha nambarana izandara avy any an-toerana efa 5 amin'izao fotoana izao ny olona izay namony ainy ary sy folo mahery no marary mafy. Mbola miady mafy ny fandraisana tanana ireo marary any an-toerana raha ny vaovao voaray androany arahantsika ny fanadihadiana makasika izay. Miororo fatratra ny pony mahasoa ny feno riva tsinanana amin'izao fotoana izao. Tafakatra 5 no maty vokatry ny fihinanana ny henana tsantsa tany an-toerana ary olona sy folo mahery kosa no marary mafy any amin'ny hopitaly. Raha ny loharam-baovao voaray teo anivon'ny zandarmeri-pirenena any an-toerana. Etsekilan'izay, maro ireo tokantrano izay tsy misy olona intsony noho izy menakavy tapitra miditra hopitaly avokoa ka atahorana hirongatra ny fanararaotana. Raha mahakasika ny zavaniseho tatia Fenerive-Est raha amin'ny tandrifiny sécurité zahay mpitandro filaminana zany efa nandray andraikitra amin'izay tandrify anay zany amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana dia mahakasika ny fananan'ireo olona zay marary satria marobe no nalefa ny trabona amin'ny hopitaly ny Fenerive-Est avy tany amin'ny fokotany Mahasoa commune rurale Ampasimbe Manantsatra ka betsika amin'ireo olon'ireo izy mianakavy mihitsy zany no nalefa ny trabona ka tsy misy olona miandry ny tranony mba hialana amin'ny fanararaotana hiarovana ny fananan'ireo olona reo dia tsy maintsy nametraka élément teo an-toerana zany zahay mpitandro filaminana ary voafaritra agnatin'ny asanay raha teo raha araka ny amin'ny gendarmerie zany amin'ny décret sur les services article 49 décret 63 253 19 mai 1963 mamaritra an'izay andraikitra hosahaninay zay zany misaotra tompoko. Nitondra fanazavana makasika ity tranga ity ny manampaizana malagasy iray raha ny fanazavany pozina antsoina hoe karikatoksina no ahina ho tafiditra ao anatin'ny vatan'ireo olona marary ireo ary namono ny sasany. Ny fomba natongavan'le aretina ny amin'ny antsatra dia izao tsy hoe le antsatra mivantana zany no tena hoe pozina fa misy vanim-potoana zany manomboka amin'ny volana mars amin'ny vanim-potoana mafana sy novembre zany vanim-potoana mafana sy aviorana dia maniry be ny alga le alga any anaty ranomasina ireny zany dia ny alga anaty ranomasina ireny zany no an'le antsatsa kanefa io alga io tena misy pozina dia le pozina avy any amin'le alga n'le antsatsa mitsofoka ny anatin'ny nofon'le antsatsa zany dia avy eo rehefa mihinana an'iny le olona dia voapozina le antsatsa ihany koa. Ny fahapozinana amin'ny hazan-drano toy ny antsatsa zany amin'ny vanim-potoana voafariky nazavaiko teo dia fahapozinana faran'izay atahorana tokoa. Ny antony dia tsy miseho fotsiny le aretina amin'le hoe fahapozinana ara-tsakafo misy ny fivalana fandoavana ohatran'izany fa miseho izy amin'ny fahasarotana any amin'ny fomba fiasan'ny ati-doha sy ny ozatry ny olombelona. Dia any amin'ny ati-doha zany no anisan'ny faritra anankiray
izay esan'le pozina voalohany indrindra dia mitsanga ny fahaverezana saina tsy kelikely. Dia misy koa zany fisehoana neurolojika amin'ny fitsioana zany hoe mety miseho mety malemy ny ila vatan'le olona, mety malemy ny vatany rehetrarehetra tratra ny ozatra rehetrarehetra ao anatin'ny vatan'le olona. Ary raha ohatra ka ny ozatra any amin'ny loha izay any amin'ny loha mifaritra be zany retsika isan-karazany izay manome commande ny vatantsika rehetrarehetra. Raha vao io vo zany dia miteraka fahafatesana raha vao tsy misy ny fitsaboana aingana izay atao. Amidy 2 ariary ny kilao anenana tsantsa ka isan'ny mampitombo ny isan'ny voa izany araky ny vaovao ray hatrany. Tsy nahavovola tao Tomasina kosa ity tranga ity noho ny fepetrany raisin'ny mpitandro filaminana ara-potoana hatramin'ny omaly maraina. Makasika ny zavantranga tatsy Anosy be dia 20 no tanàna-ponja amin'izao fotoana izao vokatry ny raharaha famonoana teratany vahiny sy fanafena ny tombony zandary tany antoerana. Marary sy maratra ny roa amin'ireo tanàna eny Antanimora ary tsy misy pijery tsy misy pikarakara amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana izay nentin'ireo mpikambana piaro ny zony voafonja etsy Antanimora. Nanaitra ny sain'ny tompona andraikitra izy ireo amin'ny tokony hijerena ireo olona ireo izay ambara fa vavolombelona ihany koa tamin'ity raharaha ity. Ny fanampanazavana no arahantsika. Tretany tany olona anankiroa zany no voafonja avy any Anosy be ary olona anankiroa ireo imarina eto fa marary voadaridariko gendarme voavely kasika talandohanany misy bay amin'ny lohalikinanjy anankiroa izy fa tsy araka ambin'ny folo zay zavatra hita. Dia ato Antanimora zany 720 donc arova iavy ireto tsy mitovy le hoe police avy tany Toliara ny gadregna Antananarivo. Police ange fonctionnaire ary sorany lehibe njare fa tsy mbola tapaka raha aminjare tamin'ny andro nanagadrona zareo. Fa ny olona Anosy be kosa ankoatra ny môme zay sénateur teo aloha tegna hitanao fa olo tsotra avy amin'ny fiarahamony ary maraiky etona fa olona reo dia presque olo témoin miakohatra nareo amin'le olo tsy afahy. I Zakario inge izy le niaro ain'le vazaha fa gaga zay fa izy ndray zany no migady. Fanakara fitsarana androany atoandro kosa ilay mpikambana eo anivon'ny Congrès ny tetezamita Hilarion Rarisson. Fandrahonana ambava ny filohan'ny CES François Rakotojafy no nampangana azy tamin'izany tamin'ireo ratolakandro katroka moa no nanomboka ny fitsarana ary tapitra tamin'ny 3 ratolakandro teo. Arahantsika ny fanadadiana mahakasika izay. Tamin'ny iray ora katroka vololany natao amin'ny efitrano fahenina ireo pomba ny CT Hilarion izay natolotra ny fitsarana androany atoandro. Raha voalaza fa nandrahona ambava ny filohan'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana. Tsy tonga teny antoerana ny mpitory tamin'ity raharaha ity izay fantatra fa tsy ny filohan'ny CES François Rakotojafy izay voalaza fa norahonany ambava. Tsy manana zavatra lazaina sony fa dia hoe marka 536 aza matahotra minovotsiny any. Nivoaka tamin'ity fitsarana androany ity ny taratasy nosoratan'ny filohan'ny CES fa tsy mahalala ity CT ity akory ny tenany ary tsy nametraka fitoriany izany. Nanenjehana ny CT Hilarion zany dia tamin'ny Alarobia 9 Novambra 2024 izy nanao kabary teo amin'ny Macro ary nisy nanao tatitra 10 angamba nozy izay tany amin'ny gendarmerie amin'ny fiadanana hoe nanompa ny président ny CES ny CT Hilarion tao anatin'ny kabary ny amin'ny fitenenana hoe hitanay ny misy anao mampitandrina izahay nefa ny zava-nisy dia tsy izany tompoko fa nampanetana ny vahoaka fotsiny ny CT Hilarion hoe oka tsy kilamina oka itony ary ny tena na isoranay zany ny président ny CES izay nanoratra taratasy tany amin'ny mpanao gazety hoe izy dia tsy nitory ary tsy nitory izy ary tsy manana disadisa amin'ny CT Hilarion. Tsy nisy mpitory tamin'ity raharaha ity fa renseignement azon'ny gendarme fotsiny dia nasonana aretenany sy ny CT Hilarion. Nizy mao avy izao ny fantatra fa hivoaka ny didy amin'ity fitsarana natao androany ity. Fisolokina avolenta kosa indray dia natolotra ny fitsarana androany talata indray ny lehilahy iray efa nahiditra ponja vokatry ny fisolokina. Ity lehilahy ity izay milaza fa mahavita mandefa olona any ampitan-dranomasina mandefa filazana an-gazety izy amin'izany ka maro no roboka. Efa olona 10 mahery izao no nisolokiny ary efa nitory azy tamin'ity raharaha ity ka efa nidirana ponja ihany koa. Ara-dalana avokoa ny taratasy rehetra any aminy rehefa marinina eny anivon'ny ministera dia vao marina tokoa fa afaka mandefa olona any ivelany izy.
roboka mandovola manodidina ny enine tsiray tapitrisa any amin'ireo olona ireo ara-piandrasany ka rehefa elanela dia fantatra fa tsy misy akory ilay asa ny ivelan'ny lazainy. Olona 700 hafa nitory azy ka nidirany amponja ary 20 indray ity nitory azy androany ity. Raha ny fanazavana azon'ireo olona nitory azy dia efa nitsoaka ny findratrano ity lehilahy ity fa nisy ny nahita ihany ny toerana nisy azy. Fanazavana no arahantsika. Ny zavatra nazo anay zany tamin'ny novambra 2012 zay namena tolotrasa andeha any Allemagne. Natsona zahay rehefa tsy lasa tany Allemagne dia teneniny hoe misy asa ozy makany Aostralia raha voninareo hatramin'izao tsisy ana dia zay moa nitaky famerenam-bola dia rirarirany foana lazalainga fetsifetsy dia nisy fotoana ary izy nandositra ny fisolokiana avolenta le izy satria manana taratasy ara-dalàna ianao nefa tsisy ninona ataonao hatramin'izao miteny aby zareo fa misy bie 100 nefa tonga nefa tsy misy an'izany akory. Tsy fitandroany moa ny fitsarana ity raharaha ity ary voalaza fa ny 7 ny volana desambra izao no fantatra fa iverina ho tsaraina indray ity lehilahy izay nanao ny fisolokiana ity. Fa eo amin'ny sehatry ny radio-karena dia raha alina taona isan-taona ny vokatra letsia eto Madagasikara avy any amin'ny faritra atsinanana indrindra maro antsetra izay mampalaza antsika maneran-tany. Ny 5 arivo sy iray alina ka hatramin'ny 4 alina taona no ahondrana makany ivelany tony atsy Eropa. Efa nisy ny fivoarana ny fomba fanondranantsika letsia nanomboka tamin'ny taona 1970 tamin'ny alalan'ny fampiasana ny sofra hitehirizana ny letsia ahondrana. Misy ny fenitra raina nefa ny fampiasana izany no io akora io mety hivadika ho pozina ho an'ny olombelona. Antony nanaovan'ny consortium des laboratoires agroalimentaires de Madagascar fampelabelaran-kevitra mahakasika izay ny androany izay mbola arahantsika misimisy kokoa moa ao anatin'ny fampahalalam-baovao manaraka. Fa eo amin'ny sehatry ny fanadihadiana kosa indrindra ny lafiny ara-sosialy dia mitombaka ny voatabia eny an-tsena. Samy manana ny fomba entiny ampiasana azy ireny voatabia ireny moa ny rehetra ankoatra ny resaka sakafo eo ny fikojakojana tarehy ho an'ny vehivavy. Otrikaina maro ihany koa no hita ao anatin'ity akora ity ka na ny ranom-boankazo aza dia azo atao aminy. Eo amin'ny vidiny somary ny hena kely ny vidin'ny voatabia raha mitata amin'ny taondasy. Fanadadiana nataony Nandriana Johnson no arahantsika. Anisan'ny tena ankafizin'ireo mpividy eto amin'ity mpivarotra ranom-boankazo ity ny jus de voatabia araka ny filazan'ny mpanjifa azy. Tsy maharaka ny tsena amin'ity fivarotana ity amin'izao fotoana mafana izao. Manao ihany zay fa tsy indraindray fa izy manko amin'le ohatry masarika masinina be izy dia tsy dia manao matetika fa afitsifitsina ihany zay manao ambe izy. Manoloana izany anefa tsy ranom-boankazo na saosy amin'ny laoka ihany no ilana ny voatabia fa manampy betsaka ny vehivavy amin'ny fikojakojana ny tarehy. Tsy vitsy ny tovovavy no mirona amin'ny fampiasana akora voajanahary no nitahotra amin'ny fahasimban'ny hoditra. Ary isan'ny tena mahombo ny fampiasana ity voatabia ity ho an'ny karazan-koditra samihafa. Ampiasaina ho solon'ny masika atao amin'ny tarehy ny voatabia eny amin'ireny toerana fikarakarana vatana ireny. Afaka alaina zany ohatra hoe totoina le voatabia dia in'le crème iny atao masika amin'ny tarehy dia mijanona kely pendant 15 minutes dia rehefa avy eo kobanina amin'ny rano matimaty dia izay ianao vao manositra crème izay fanositra ao amin'ny crème du jour moa filaza azy amin'ny andavanandro. Ambatondrazaka, Analavory sy ny faritra manodidina Antananarivo no mamatsy ny tsena eto an-drenivohitra. Fiara vaventy miisa 20 isan'andro ny tonga eto Nosy. Tsara ny vokatra tamin'ity taona ity. Raha 5 alina ariary ny kesika tamin'ny herintaona toy izao, ny hena ho 7 arivo sy 1 alina ariary zany amin'izao fotoana izao. Misy karazany ny vokatra. Misy ny mahazaka ranon'orana ary misy ny mora loa. Ity farany mazana fanaovana saosy amin'ny sakafo. Ho an'ity rangahy ity amidiny ara-sokajy ny voatabia. Ty japonais ty. Ty kada zay mahasamy hafa azy.
fa raha amin'ny ranon'orana izy zao tia mba teza ranon'orana fa raha ranona reto tsy mateza ranon'orana reto ray reto le japonais. Tsy nisy fiatraikany tamin'ny fambolena voatabia ny filatsahan'ny avandra sy ny rotsakorana farany teo. Ny vokatra tonga tsy nosy be, eo ireo mijanona eto an-drenivohitra, ny alefa mamatsy ny manodidina n'Antananarivo ary ny vokatra paritaka manerana ny Madagasikara. Ny voatabia zao aloha zao dia manondrana ny tena mandeha. Ho andro zareo grossiste reo zao dia manondrana mandefa Tamatave, mandefa Majinga. Zay zao ny tena voatabia ary tsy latsaky ny ataoko hoe 5 fito kamo isan'andro ny voaka eto amin'izay entana mandeha zao. Eo misehatra iraisam-pirenena kosa 20 tapitrisa taonina ny famokarana voatabia maneran-tany, 2,4 amin'ireo kosa no vokarina eto Madagasikara ka 10 taonina isa-taona hatramin'izay no ahondrana ny ivelany. Tamin'ity taona ity niakatra ho 100 taonina izany araka ny loharanom-baovao iray. €3 isaky ny kilao ny vidin'ny voatabia ahondrany Madagasikara. Ireo nosy rahavavy takany Maurice, La Réunion sy Comore no mandray ny ampahany betsaka amin'izany. Eo amin'izay lafiny fambolena izay hatrany dia mitombo ny teknika azo ampiasain'ireo mpamboly manoloana ny teknika nentin-drazana eto Madagasikara ho fanatsarana ny fanajarian-tsakafo sy ny fambolena zanak'azo. Azo ampiarina manerana ny faritra 2020 izany, indrindra ny faritra mpamokatra ireo foto-tsakafo ho an'ny malagasy. Paikady izay arovana ny tontolo iainana tsy ho simba sy tsy hanimba ny tany volena izay novelabelariny GSDM na ny groupement semi direct de Madagasikara tetsy amin'ny IFM Analakely androany. Fanadadiny Narindra Randrianomanana. Hatramin'ny taona 27 ny tombo 300 ny vokatra ho an'ny vary eto Madagasikara. Raha 2,7 taona isaky ny hektara izany. Misedra olana ny famokarana amin'izao noho ny fandalovan'ny avandra farany teo. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny orana ka mamono ny varan-tanety sy ny ireo voly avitra. Ratsiratsy kely ny vary satria tara orana ilay. Ny any ambany any zao somaro tara zany ny any ambany any. Any aty ambony aty tony zao ny aloha aty. Vokatry ny dortanety ny ena ny tsirony tany. Antony iray mahatonga ny tetikasa SVC, semi direct sur couverture végétale permanente, izay nentin'ny ny GSDM. Mampitotika ny olona hanao ny zezika basket compost amin'ny voly rakitra, izay miainga amin'ny akora fototra toy ny tany masaka, fako sy zava-maniry ary ny zezikomby. Azo volena amin'ny avokoa ny voankazo, ny vary, ny ovy, ny tsaramaso, ny fraise ary ny concombre. Maharitra 3 volana ny fikarakarana ny zezika mialohan'ny ampiasaina azy. Mbola vitsy nefa ireo malagasy resy lahatra amin'ity fomba fambolena vaovao ity. Karatsy kelikely le izy. Dia hitanareo le tenin'le tatsahan'ny teny teo. Hoe nisy fotoana ozy izy taloha zaho ozy raha nahazo dia azo raha taonina iray no azo teto zao azo mahazo 3 taonina no azo teto. Ka tsy izay ny zava-dehibe fa iny moa variable be fa stable le izy. Ary raha ohatra tsy avy izy ny orana fa misy fotoana tsy avian'ny orana dia mamokatra foana izy. Fa le olona izay mampiasa an'le teknika teo aloha tsy afaka mamboly no isany namamboly izy dia very le vokatra. Toerana 20 no efa nahazo tombontsoa tamin'ity tetikasa ity raha ny roa apateliny amin'izy ireo amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Voakasika izany ny pona ao anatin'ny komuna 20. Ny taona 2010 no nanombohan'ity tetikasa ity ary famatsim-bola avy amin'ny AFD no nentina nanapariana izany. Fanitranganana lozam-pifamoivozana indray ny araben'ny digy androany. Fiara camion iray sy fiara tsy mataho-dalana no nivarina an-tanimbary. Raha fiara iray hafa kosa potika tanteraka ny lohany, antony moa natapaka ny tongotry ny mpamily, tsy nisy ny ainana fohy nandritra izay tranga izay. Ny fanadihadiana no arahantsika. Io atoandro io tokony tamin'ny 12 ora taitra ny mponina manodidina Ambodiady raha nare ny fifandonana. Ity arabe ity izay ahitana lozam-pifamoivozana matetika noho ny firimirimon'ny fiara amin'ny arabe izay tena malalaka. Noho ny fisian'ny fitohanana kely sy ireo fiara tsy dia afaka mandeha mafy loatra dia nirimorimo ny fiara iray nisongona ireo fiara teo alohany ka izao nifanehatra tamina camion sy fiara tsy mataho-dalana tao aoriana. Le GMC kely ity zany andeha makany indray makany vato. Io zany no nanao tsy nety zany le misongisongony reny. Dia tapidalaka le zany dia mifatratra amin'le camion avy any vato akany Antananarivo dia avy eo afara le Chevrolet ny ambasady io. Dia tsy nahazo lalana zany le GMC io zany dia mifatratra tany amin'ny camion mandeha mafy be izy dia very le contrôle le chauffeur zany dia lasa nakany Antanambary le camion be dia navoadonan'le 4x4 dia le 4x4 lasa aloha dia le camion anjera teo amboniny
tsy nisy ny ainana foy olona telo no naratra ray mpandeha tamin'ilay camion ary roa ny tao anatin'ilay fiara tsy mataho-dalana izay tsy maintsy nosikirina vao afaka tao anaty fiara mbola natsiaro tena nitondrana azy tany amin'ny hopitaly saingy ny tongony no tapaka maty tsy nisy zany fa ny soferandry GMC ry no naratra tery tao ny tongony zany ny tery tao dia tsisy afa-tsy izay fa mibataina izy dia nentina anakany any hopitaly izy tsy dia naninona ka velona mbola miteny tsy maninona resy tao anatin'ny 4x4 raha lazainy zareo hoe anankiroa tamin'ity camion ty anankiray fa tsisy naninona daholo izy ka tsisy voakitika nandray ary mazava teto fa ny fandehanana mafy sy ny fisongonana natao tsy ampitandremana no nahatonga ny loza manam-pofy ihany koa ity tranga ity mila fitandremana ny fitondrana fiara amin'ny fifamoivozana eto amintsika niteraka fitohanan'ny fiara nandritra ny ora 5 teny amin'ny lalana digy ity zavantranga androany ity ity lozam-pifamoivozana ity moa izay nitarika ihany koa ny fitohanany fiarako ity tetỳ amin'ny diga nefa raha nihitantsika tamin'ny sary teo dia sika teny tambary avokoa ireo fiara roa izay nifandona ireo dia ny fiara tsy mataho-dalana sy ilay camion izany fa vehivavy iray kosa no hita faty tetsy Andriafanambojanahary marain'io araka ny fanazavan'ny mponina eny amin'ny manodidina dia fa hatramin'ny maraina io vehivavy io anotsy hita ny olona narary mafy sy nanary aina saingy tsy nisy nandray an-tanana sy tsy nisy nijery ihany koa efa ny antsony be masa ireo mponina saingy nilaza izy ireo fa tsy andraikitry izy ireo no mikarakara ny olona marary tamin'ny 3 ora moa vao tonga teny toerana ny be masa naka ny fatin'ilay vehivavy izay tombanana ho mpitsindroka fako araky ny nambaran'ireo mponina eny an-toerana dia ahina ho nihinana sisakanina anisy pozina tao anatin'ny fako ity vehivavy ity noho ny fahitana ny molony izay may nisy famonoana alika vaobe nataon'ny commune teny amin'iny faritra iny Tatoato ka ina ho antony ihany koa natonga ny fahafatesany ity ramatoa ity dia izay vaovao izay ihany koa no entintsika mamarina ny fampahalalam-baovao tompo klasy tompoko vavy ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapeona indray ary tompo klasy tompoko vavy ho amin'ny rahampitso